Ravana malala, zao isika dia hivavaka amin'ny antom-bavaka izay nangatahany havatsika i Naomi. Naomi Ranaivoson dia mivavaka ho an'ny reniny izay tsy salama, Rahelay Soa Valery. Efa nandritra ny fotoana lavalava, isaorana lehibe Andriamanitra fa niaro ny ainy hatramin'izao. Mbola velon'aina izy, kanefa mbola tsy afaka miteny ary mbola tsy afaka mihetsika ny ilany ankavanana. Angataka isika mba ho asehon'Andriamanitra ny hery lehibe maha-Andriamanitra azy amin'io toe-javatra manokana izay lalovan'io renim-pianakaviana io. Ndao iombim-bavaka amin'izy ireo isika, hivavaka isika tompoko. Rainay masina any an-danitra, mangataka izay mba ho diovinao, mba ho afaka amin'ny tsy fahamarinanay rehetra. Inganeny fonay rehetra mba samy ahetrina eo anatrehanao, dia mba hamindra fo aminay ianao ka hamela ny elokay. Ary ny tenako manokana Andriamanitra, dia mba ho diovinao ny eloko rehetra, ho diovinao ny molotro raha nonina izao vavaka izao. Fantatrao ny zavatra miseho amin'ny Ray aman-dreny Rahelay Soa Valery. Andriamanitra, raha ny fijery maha-olombelona dia fohy ny fisainanay, kanefa fantatray fa miditra antsehatra amin'ny fomba manokana aminy ianao. Dia izany no mahatonga azy amin'izao fotoana izao notahinao dia mbola velon'aina soamantsara. Kanefa Andriamanitra, maniry mafy izahay raha sitraka ao ihany ianao mahafantatra izay mahasoa anay, fa ny fanirianay dia velarinay eo anatrehanao mba ho averinao amin'ny laoniny tanteraka ny fahasalamany. Mbola tsy afaka miteny izy ary ny ilany dia mbola tsy afaka mihetsika ny ilany ankavanana. Andriamanitra, fantatray fa noho ny fahasoavanao sy ny famindramponao dia mbola afaka manao izao vavaka izao izahay, ary mbola afaka manantena fanasitranana izany havanay izany. Ka dia indreto izany izahay Andriamanitra, manehitra teny eo anatrehanao, tsy noho ny fahamendrehanay, tsy noho ny fahasahisahi-poana no anatonanay ny seza fiandriananao, fa noho izay nataon'i Kristy ho anay dia manonona izao vavaka izao izahay. Andriamanitra, avelao ny elony, mamindrafo amin'ny Ray aman-dreny Valery Rahelay Soa ianao, ary sitrano izy Andriamanitra. Afao amin'izany aretina izany izy, dia mba ho mpanome voninahitra anao amin'ny andro sisa rehetra izay mbola omenao azy. Tsy fantatray izay fandaminanao ny amin'ny fiainany, fa eto izay Andriamanitra dia mangataka aoka mba asehonao aminy, fa eo anilany mandrakariva ianao, manohana azy, ary ny anjelinao masina mampahery azy. Ary raha sitraka ao Andriamanitra, indray andro any dia mbola ho tafaverina amin'ny laoniny fahasitranany, mba ahafahany manompo sy manome voninahitra anao indray, toy ny tany aloha, eny mihoatra lavitra noho izay efa vitany asa. Ka dia matoky izay Andriamanitra fa miaino any an-danitra ianao, ary manao arak'izay fantatrao fa mahasoa anay, tonononay amin'ny anaran-tsoan'i Kristy izany vavaka izany. Amen.